Araky ny teniko tonga teo ny zavatra fahitatsika tany amin'ny tambajotra serasera rehetra dia ny mampiankanetana foa dia ny mahita hoe misy firenena matanjaka eto tany mbola mametraka ny Madagasikara amin'ny toerana izay ny zavatra misy tany nandray atsika izy fomba manetriketrika ary nametraka ny toerantsika amin'izay tokony mendrika ny Madagasikara zay aloha ny anankiray. Ny manaraka an'izay moa zany dia marobe ny fifanarahana fiaraha-miasa izay fampiresahana tany misy ny efa vita sonia, misy ny mbola tsy vita sonia satria mbola misy n'ireo ministra atsika ireo mbola heverina any amin'izay fiaraha-miasa somiafina zay. Hitabe ireo amin'ny sehatra amin'ny angovo, amin'ny hydrocarbure, amina arenakibon'ny tany, fiaraha-miasa ara-miaramila mbola misy tsy voateny koa ngamba ny fiaraha-miasa betabe na fambolena sy fiompiana. Betabe zany ny zavatra ny fanarahana tany sy ny zavatra mety hanampy atsika eto Madagasikara mba mpampisan'ny Madagasikara malaky dia malaky. Zay ny zavatra hitanay tany Salama tsara. Salama daholo. Ie. Vaovao ataontsika hoe nanamarika ny herinandro ty aloha zany dia eo indrindra dia ataontsika hoe raha ny farany aloha zany mbola ao anatin'izao ny amin'izao fotoan'izao le hoe fitsidihana ataon'ny filohan'ny fanamboarana repoblika any Russie. Ataontsika hoe raha ny tantaran'ny firenena ny fifandraisana diplomatika moa zany nanomboka tany amin'ny taona 2017 dia namafisifisy izy tao amin'ny repoblika faharoa dia somary teo eo ihany izy tao aoriana indrena antsika hoe fa raha van'ny antsika hoe ny ady-mangatsika sy ny mur de Berlin taty amin'ny faraparan'ny taona 2020 teo zany nisy fanamafisina fiaraha-miasa indrindra faratafika moa zany raha ny marimarina koa fa raha ny fitsidihana ataontsika hoe filoha-pirenena malagasy tany raha ny tantara zany efapolo taona lasa tany tanoany mihitsy ny tena nisy an'izany be lehibe ny zavatra metatsika hoe mety mbola resahana satria mbola ao anatiny moa zany zareo fa raha le fionana maly fotsiny sy ny ataontsika hoe fionana tamin'ny diaspora Constant Ravelson raha jerena le zavatra anakory zao mariako hoe nisy fandraisam-pitenenana tanora ataontsika mifandray amin'le contexte amin'izao fotoan'izao dia tanora dia hoe bajereo ihany fa zay rehefa vita fianarana reo na ny mandrato fianarana aty Russie na ny amin'ny toerana hafa dia mianga rehefa tonga any Madagasikara resaka asa zany io dia ampifandraitsika mantsy izy ao anatin'ity hoe reo fondation sy ny amin'ny tanora ahoana satria mety anaitra ihany ny mety interpeller ny mpitondra ihany koa ny zavatra andresa na nisy tsika nitondra valiteny ihany moa ny mana fanazavana ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny amin'le resaka hoe vatsom-pianarana dia mba isin'le hoe ohatra ny natao tamin'ny bourse taloha zany le hoe misy engagement décennal hoe mba misy ihany koa aloha tamberiny atao rehefa mba avy misitraka ny lisy fa tsy tonga dia samsamy fotsiny ihany zany zava-baovao zany amin'ny hoe bourse misy engagement miasan'ny any taloha mako taloha nge nisy tanora zany nahalala nianatra tany amin'ny URSS tany amin'ny Russie soviétique vita fianarana avany izy tsy hita mihitsy asa ho anazy teto tamin'izany fotoana zany métallurgie nucléaire moa ohatr'izay ny anarany zavatra ny anarany tany tonga eto izy tsisy le sehatra mihitsy tsy nisy tena Madagasikara tsisy zany anisan'ny zavatra mila dikevitra tsara zany hoe hianatra inona le tanora alefana ianao anana didy aminy nefa izy nanao zay atongavana tany fotsiny zavatra tsy dia ilaina aty amintsika zay zava-dehibe fa ny tena tenen'ny Roland teo ihany moa hoe zao tsika miteny zao rehefa lasa lamody le misalotra ny hoe tanora lasa lamody ataon'ny vazahany io moa hoe jeunisme lasa manararoatra ny tanora ny manararoatra rariny zay satria tena kenda mihitsy izy teo de manararoatra hoe misy lalana misokatra ty ahoana aby de eo sady any misy tanora mitady asa politika efa nisy tonga de voatendry atsy voatendry ro tsetsetretsetra fa mbola tsy de henoko loatra le tanora mitady politika ny asa zay zava-dehibe sika na mianatra ny Russie ianao raha tsy misy politika ny asa eto
mianamiana-poana za disoiko mihitsy a le tompona ndraikitra teo anombo teny hoe zay nanao fiofanana tsy very mandeha rehefa fiofanana any amin'ny tsiziny ataonao very ianao tsy maintsy any anaty politika ny asa zay le momba ny tanora za zao de mametsiny mihitsy am'le hoe ohatra miandriky tapilatsaka fotsiny le ministera eto amitsika zao momba ny asa iny any fa misy hoe mety a hila tanora 5,000 ny any Korea Atsimo moa izy teo Korea le rehefa mikajy ary izy a de hoe mety eo amin'ny 5,000 sy ray alina eo ny asa ho Orendriamanitra ny tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny asa fotsiny a de kajio isa-taona kajio a fa tsy vitan'izany miandriky tapilatsaky zany fotsiny raha telopolo tapitrisa tsika 200 ny fitombony ponina isa-taona kajio ny 200 ny telopolo tapitrisa zay eo ny isan'ny tanora vonina hiditra eo amin'ny sehatry ny asa ka ararotiko le zany Russie le resaka mialatsiny fa lasa mivona be fa tenareo am'le hoe tanora satria zay ny événement de misy le réalité de ampifandraisitsika mihitsy atsika tsy maintsy mifandray aty amitsika mihitsy ka le politika ny pirenena momba ny asa no andrasana am'zany ministera ny asa zany fa tsy kitapilatsaka hoe ty misy kitapilatsaka avy any Corée ty misy kitapilatsaka avy any Dubai ty any de veritsika ary tanora re zay a nareo raha ietsika aza atao adino mihitsy zay ary atrany amin'ny fikaonandro-pirenena fa manomboka zao politika pirenena momba ny asa fa misy any moa ny tanora anararoatra hoe hitady asa politika fa tsy politika ny asa anazy zay raha ny tena zany zany tsy maintsy voakitika trany anatin'ny hoe politika momba fanabeazana zany fampianarana satria tsika tsy hoe matetika otrany hoe lasa mamorona sanatrindra ohatrany hoe mamorona somera mihitsika université zay mibetsaka ary miroborobo atrany mihitsy ary ny tanora za tsy manao hoe tsy maninona akory na tsy niasa tsy niofanara fa manana tanora betsaka tsy ampy fiofanantsika nefa mora hofanina amina zavatra tena ilain'ny firenena tena maika mihitsy satria averimerika eto foanao a na ny fanamboarana ny lakan-drano eto amin'ny firenena na ty amin'ny tanan-dehibe na any amin'ny ambanivohitra fikojakojana any reny na ny fandrakofana ala ny firenena zany asa tsy farany mihitsy zany fa sao de tsika sanatria eritreritra ohatran'le teo aloha ihany de hoe makasary rehefa fitao fambolekazo de miteniteny foana eo hoe ho afafitsika amin'ny drone ny ataontsika hoe rasika any raha mikasika an'le ataontsika hoe événement le tany Russie zany satria tao anatin'le fiainana tao anatin'ny diaspora koa de resahana ny mikasika le hoe misy mpampiasa vola rosiana tsara koa mba manokatra varavarana amin'izy ireo sika hoy mpametraka fanontaniana de nitetsy andraiky natetsakila zany ny tompona andraiky mpanjakana zay tarihan'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika colonel Michael Lenirina de hoe namotona fotoany ataontsika carrière mihitsy zany fisin'le hoe zavatra misy aty Madagasikara de nisy ilay apimamba monopole raha izy zay faharoa le hoe kolikoly zay zany le mahatonga ny mpandraraha nalaina nampiasa vola ty fa maro no lina zay zany aloha raha jerena de ohatra tsy mifanalafitra am'izay mihitsy le zavatra fananao matetika nanao état du lieu antsika sy le zavatra misy le hoe misy le tena nanao lay telo teo zany le teo aloha teo nanao pimamba sy ny hoe tena fe ny zavatra rehetra hatramin'ny resaka ny fanjakana mihitsy de ampifalaisika le zavatra anankiroa zay ny zavatra tany a de zay le zavatra ny ainana teto ka le mpampiasa vola rosiana inge zao a inavy ny karazany tena leny am'izao tontolo zao akoatran'ny solika sy ny renakibony tany moa tena afatarasa taloha tadidiko tsara mihitsy amin'ny distrikana tany fotsiny misy piste d'atterrissage kely zany misy roplanina kely tonga any amina hatrany amina commune de fa inona ny teto de resaka renakibony tany moa zany tena nahafantarana zareo tam'izany tena malina azy ny
teknôlôzia ambony avoleny teo de am'izay rehetrarehetra zay zany tsika no mila mijery zao fotsiny misokatra ny moa manahirana ny hatramin'ny farany repoblika faharoa fomba fitenitsika malagasy tetony hoe misokatra amin'ny firenena rehetra ohatra ny tena mbola lohanjanatany ihany a le teny vazaha manko no adika de hoe ouverture de mba misokatra koa zany misokatra fotsiny zany nge de hoe ny avany velany a mitototra makato aminao ato e fa ianao a mba manokatra lalatsena any velany ve a zany keo fanontaniana hoe mba sokafanao ve zao tontolo zao ny tiako lazaina am'izay zany de le mifamaly le zavatra e raha hiditra eto anao am'ireo resaka rehetra nresahana teo reo a ohatrany hoe avolenta reo a fa anjaratsika ny manao an'le izy hoe voahodiny eto aminay ny zavatra mahazo an'le fahaizany rahay a ary de zavabita no mivoaka avy eto aminay eto zay le resaky tsika maketo amitsika ngeraka na resaka solika ara tsy voatrandraka aloha ray zay a ohatra ny teniteny solika ihany ny teto hoe nisy toeram-pitrandrahana nofoanana satria tsy nanao akory le nahazo an'le alalana sinitsisy zany nge zao misokatra ho an'ny hafa nge zany fa ahoantsika amin'io tsika ave a fandraofana fotsiny mandroaka de lasa mandroaka zay lasa zay maketo de mivarotra tonga mivarotra zay ve ny atao Madagasikara sa tena mba miodina eto amitsika ny zavatra zay trandrahana eto amitsika zavabita no miala teto ka zay lay sara mitsanga ohatra no hoe misy ny fifananana aloha zany am'ireo firendehibe manapitsy ny sisa hoe tsy amy lava ndray tsy mandehandeha ho azy misy hoe azena lokanady be hoe inona ny tamberiny a ao anatin'izay ka zay le hoe ahoana ny fomba mbola resaka hafa koa iny fa anisan'ny tsika mba mampitambika anisan'ny tambiny amitsika no hoe manodina ahodina eto amitsika zavabita eto amitsika ary sady mahazo an'le teknôlôjia tsika am'izay mifindra ty amitsika le teknôlôjia mba hasanatriavo kosa hoe mbola soudeur koa mbola ho afarana avany Philippine le famidinana any zay raha le vahiny teto tamin'ity herinandro ity zao nga Patrick Raharmanana isan'ny lazany am'le hoe ny volamena am'le iveran'ny zao fitondrana zao de hoe mba tsy le ho alefa bolongan'le tsy hitany scanera tsony fa isy orinasa malagasy ho atsangana amina toerana telo zany de hoe faritravaritra sy ampovoan'ny zany atsimo anodina l'izy mba zavatra isy lanjana zany misy valeur moa zany le resahana fa tsy hoe lanjany am'le hoe mavesana na maivana mba am'izay fotoana zay zany mba ho hita ihany koa mba hanana an'li satria hoe misy an'ireo le volamena tratra de mipetraka fotsiny eo amin'ny banque centrale de tsisy le lalatsaina fotsiny moa zany tena tiana ho resahana ao anatin'lizy hoe efa misy finiavana zany ao anatin'le mba aloha transformé neto l'izy a zay vao mandeha am'izay transformé vao zavatra maro ny ohatra zany tsika aloha ina moa ty alao masaka ao an-tsaintsika mihitsy a fa fijery manontolo foana ny am'zany fanavoazana zany ary na tsy fanavoazana ara fa rehefa ny orinany fa ny fahavoazantsika de fijery singanina hoe volamena de misy volamena de sinisisa fa raha le netin'ny Patrick Raharmanana teto zao a za de tena misaotra izy ray a de professeur koa tary amin'ny fetimbony ngamba voalatsinainy iny professeur Ratsimbazafy mody resaka tontolo iainana sy ngidro moa zany azy ny tena anina kanefany a de mivoaka amina fijery manontolo firenena sy fanavoazana ny resaka verina am'le resaka volamena zao tena ny manontolo manodidina an'io mihitsy ange hatrany am'le voatantaranareo teto le hoe ny hatramin'ny kidara tomobile makany mitondra fotaka le mitondra fotaka de fiainan'olo zany fiainana de tsy maintsy mijery an'izany tsika ty zany tsy vitany hoe rafitra zay foana tenena teto taria fetimboany efa manomboka tonotono zao zay resaky zay fa rindra ndray resahana rindran-javatra inona na rindran-javatra ao anatin'izay volamena zay misy zavatra maro arindra ao anatin'izay fa tsy hoe iny any fa ary misy volamena de avoaka ny volamena de lasa volamena ohatra zay koa ty le fifandraisana amin'ny ohatra hoe am'y Rosianina ty hoe haka zavatra eto izy sa handefa zavatra eto izy a
de misy zavatra maro tsy maintsy arindra am'izay fa tsy faly fotsiny nresaka mpanao business maloto mifaly am'izany fotsiny am'izao ary olona manao lohanjanatany hoe maidiny Rosia ndray zany ny entana eto amintsika fa tsy maidiny China ntsony na maidiny Frantsa ntsony misy zavatra tsy maintsy mirindra ao misy fijery manontolo ao rehefa hijery an'ny Rosia anao de miditra am'le resaky toky teo afa ohatra ny tapaka le resany hoe tsy maintsy mirindra koa fa tsy Rosia reriny eo am'izao tontolo zao izy anao maka atao hoe le firenena matanjaka sinisisa tsy maintsy tafiditra ao anatin'izay ny rehefa niteny Rosia ndray mandeha hoe za vonina anampy anareo ny am'le nosinareo reo ina moa ny azo ny anampiana antsika am'ireo fa ny miteny ary amin'ny conseil de sécurité angambany zay angambany sa io nga vitana aratafika io sa vitana inona io fa zany zao anisan'ny zavatra tsy maintsy mirindra koa zay fa misy tambiny daholo io rehetrarehetra io fa ny tiako mihitsy le filazan'ny anina tao ao zao hoe sa fotofoto am'reraka an'lisy zao misy tena faly de mibitaka fotsiny Rosiana de sasa manao mbola hoany amin'ny frantsaiky mbola zany izy samy izy any zany adiny izy samy vazaany zany fa ny aditsika gasy ahoana ny amolahana an'ity frantsay ty ahoana ny amolahana an'ity Rosiana ty ho am'le mety amintsika zay ny fanavozana zay ka rehefa miteny an'leo indra avoziko ny zavatra rehetra zay rehetrarehetra mirindra amin'iny zany avozana daholo fa tsy hoe mandeha fotsiny hoe tany amin'ny Rosiana de eto amintsika ary zao de efa mitady isy fanaritaka satria misy mpitondra-bony tonga de ny zavatra fanamarihana fotsiny ohatra manao tia fotsiny zany fa tamin'ny efabolana lasa efabolana tao anatin'le fotoana nisin'le ataontsika hetsika andalambe zany nataonao ny teny de fanomboka an'io fahofateny aloha zany satria am'ireny fotoana tsika teto efa miteny hoe io le etsiketsika andalambe io tandremo ny fahofateny saina Rosiana tetsyanosytetsy tamin'ireny fotoany reny ary iny colonel Mikael tamin'ny omaly le tokora fahalomanana dia tampasaina lehibe koa aloha no nresahany fa anisan'ny retsika reny izy tamin'ny 1 oktobra efa ao anatin'le famaraparanana ali zany le nivanjo alao de ny Rosiana ny firenena tamin'ny alalan'ny diplomatiny zany no voalohany tonga tao amin'ny kapisaty de niteneny mihitsy asa hoe tena tampasaina aloha resahany zany mety misy zavatra mety misy message tiano ampitaina ve tao anatin'le sa ahoana io moa zany ndrasiny olona tsika ve tena hoe te hitoko be amin'ity Rosiana mety hoe hitoky hito moa zany fa ohatrany hoe tena hoe tena akaparapolo amin'ny Rosiana ve mihatra am'izay fifandraisana ara-tantara hafa zao anatin'le izy zay keo mahatonga le détracteur moa zany tsy ela koa anatin'le izy hoe veloma ary démocratie manoloana n'ity zavatra ty fa de ny Rosiana tsy de ohatrany hoe mampifandray la zavatra misy any Afrika sasatsasanyndreo zany izy zany démocratie zany tsika reo tsy haiko ny tsika mpanara baovao ary mpanara vaovao betsaka ary mitovitovy daholo ny fanontaniany iza marina ny tena miandraikitra ndrarahambahiny eto ahoana marina de eto amintsika inge misy mpitondra-bony tena tonga de misongona ny fandaminana rehetrarehetra tonga de te hiseho hoe za zany ny tena tompon'ny Rosiana eto misy an'izay keo eto ka tandremo fa le tefindohanjana tany iny mila mitandrina momba an'iny tsika mila mitandrina momba an'izay tsika tsy safidy hoe iza no hotopoina tsy zay ny aninatsika fa ny atsika de hoe ahoana ny ampivoatra ny ty Madagasikara ty mipetraka am'le tanora indrindra ny resaka tanora moa le tombohany reraka tsika fa le izy lasa misandrahaka amin'ity rehetrarehetra ty mipetraka am'le tanora mihitsy ny resaka hoe raha voatrandraka ny eto amintsika ka vahodiny eto amintsika ny zavatra fa tsy tsika hoe fandraofan'ny olona akora fotsiny de fivarotan'ny olona zavabita de misy ho avo anareo tanora ary zay de tokony politika ny tanora zay resaka zay tanora tokony ho tena lohany mihitsy am'izay resaka zay hoe tsy fandrofana zavatra trandrahana fotsiny eto amintsika tsy famarinana entana fotsiny eto amintsika
fa itsika manodina ny misy eto amintsika ary zava-bita no alefatsika mba sokafatsika koa ny any velany fa tsy hoe tsika fotsiny hoe misokatra asa mety ho tafiditra ao anatin'ilay satria raha ny zavatra nyvotra nandritra ny fambolekazo zay nataon'ny tanora le GNZ tery votivorona tery zany a dia nivotra tao anaty fa isy fikaonando karazana concertation an'ny tanora zany zay ho tanterahana alohan'ny ty faran'ny volana février amin'ny raha tokony izy zany miherinandro ambony iny de mino fa mety ho voaresaka mikasika mety ho tohiny zany a ny ao mandritra n'le dinika na fionandoha io a manodidina zany resaka hoe ny tanora sy ny asa ny politika ny asa tanora sy ny fifandraisana amin'ny any velany lehibe mihitsy zany fa ho hitantsika eo moa zany tanora sy ny harena eto amintsika na le resaky professeur Jonara nge tsy mijanona eo migidro fotsiny fa ny tanora sy ny tontolo iainana eto amintsika nge rehefa ripaka nge tsika sendrasendra voningadona ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 de efa vokatra ny firenena rehetra ny velany any reny hoe aripaky ny gasy ny gidro ny sifaka atoniny asaliny de amidiny le henany nisy an'izay tamin'izany ripaka ny amin'ny jono an-dranomasina teto tena tsisy azay mifantina inona sy inona ntsony fa lasa daholo mivarotra lisansy ary takaka ripaka ny andramena zany a avaty amin'ny resaka fitondrana ny repoblika daholo mahatonga zany niseho teto amin'ny firenena ka rehefa iresaka tontolo iainana tsy vitan'ny hoe any de any amin'ny tontolo iainana de hoe zay anao zay tanora anao spécialisation momba ny environnement no voakasika izany fa tsika mianakavy mihitsy a mila arindra amin'le tontolo iainana io tsy vitany hoe aza mandoro tanety de zay tsy azo singaniny zany ahoana ny fiainany rehetrarehetra tsy vitany hoe aza manao saribok tay azo tsony fa misy zavatra mila mirindra ary le tanora no za tsy manao izy ny tomponady amin'ny tomponady daholo tsika fa izy ny baby an'izany rehetrarehetra zany avy eo izy ny baby mivokatra zany rehetrarehetra zany rehefa variana manao hoe asa politika fa tsy politika an'asa de any ny alehany raha anao an'izany ny fikonan-doha zany rareo zany rehetrarehetra zany hatramin'ny environnement hatramin'ny fifandraisana amin'ny firenena ivelany hatramin'ny fitrandrahana eto amintsika alefa daholo ary miankina amin'izany a ny fanabeazana sy fanofanana ny resahan'ny toky rahafalimanana teo zay fanabeazana sy fanofanana sy université miditra amin'izany tetika itsika zany a no velominy eto amintsika ho an'ny tanora fa tsy hoe université fahatany sy fanabeazana fahatany fotsiny ary ny ino ty ny fanofanana amin'ny asa koa fa tsy manao an'ity hoe miandriky tapilatsaka fotsiny eny ary anaraka fekira vitsy sady doka maritra le izy resamina